misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Faly-miarabantsika tsy avindray tratry ty lahady fa 4 volana mety tonga amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika dia manasa antsika naraka izany hatramin'ny farany mialohany hidirantsika ny amin'izany ny hivavaka isika. Sotranao zay ray tsara indrindra fa mbola afaka mandinika sy mianatra ny teninao. Tianay tokoa raha ianao no hitaridarana anay ny amin'izany ary hanoro anay ny amin'ny lalana tsara indrindra. Tanona sy angatahany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny fitsarana sy ny sabata. Fitsarana sy ny sabata. Sainao nety na kely sy bitika azy sika eo anatrehany voary manontolo ny fironon'Andriamanitra dia maty ho antsika ihany Kristy. Raha teo isika ka fitambarana selina nisy ho azy tamin'izao na rajako afrikanina nivoatra miandalana ohatra dia tsy nisy heviny ny fiainana. Raha teo isika ka iray amin'ireo olona valo lavitrisa izay miady toerana eto amin'ny planeta tany fotsiny dia tsy manana antom-pisiana ankoatran'ny fitolomana mba ho velona isika. Ny fanohitra amin'izany anefa ny famoronana araka ny Baiboly dia manome antony ivelomana sy fitsipika ara-pitondran-tena natao iainana. Fironon'Andriamanitra isika ary ampamoahany amin'ny asantsika. Nametraka fitsipika tsy azo ovaina izy. Niafatry ny anjely telo nanidina teny ampovoan'ny lanitra le ao amin'ny Apokalipsy 4:20 dia manambara fa tonga ny andro fitsarana. Satria isika ny fironon'Andriamanitra niaraka tamin'ny fahafahananao safidy ara-pitondran-tena dia tompona andraikitra ny amin'ireo fanapahan-kevitra izay raisintsika isika. Amin'izao fotoan-tsarotra eo amin'ny tantaran'ny tany izao dia miantso antsika indray handray fanapahan-kevitra mahakasika ny mandrakizay Andriamanitra. Ny antso nataon'ny anjely voalohany manao hoe mianko-ofa eo anoloan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano dia maneho fiaikana fa ny namoron'Andriamanitra antsika no fototry ny fianko-ofana rehetra. Ny fanekentsika ny sabata ny andro fafetsy dia maneho ny finoantsika fa mendrika ny anko-ofana amin'ny mampamorona antsika azy Jesosy. Koa satria fanorenany fitondram-panjakan'Andriamanitra sy fanehoana ny toetra ny lalàna dia tonga fenitra ny fitsarana zany. Ny fahatokiantsika amin'ny didy momba ny sabata ny fanekena ny fanoloran-tenantsika iaina fiainam-pakatoavana. Nanao ny ezaka rehetra Satana mba hanambana ny hevitry ny famoronana satria tsy tiany Jesosy, halan'i Jesosy. Ny sabata no ivo ny fifanandinana lehibe mikasika ny famendrehan'i Kristy handray ny fiankofantsika amin'ny mampamorona antsika azy. Ny afatr'Andriamanitra amin'ny andro farany dia miantso ny olombelona rehetra mba hiverina amin'ny fiankohofana amin'ny Kristy noho ny mampamorona ny lanitra sy ny tany azy. Ny sabata noho izany no famantarana mandrakizay ny amin'ny fitsaharantsika ao aminy ary miantso antsika ny soratra masina ary mampatsiahy ihany koa amin'ny alalan'izao lesona izao mba hitsahatra ao amin'ny fitiavana sy ny fahina isa-tsabata isika. Dia mba ao aminao tokoa ny izany teny izany anio
mety efa feninao matetika kanefa mampatsiahanao indray fa tokony hiverina ny amin'ny tokony larana misy atsika isika izay maneho sy mametsaka mandrakariva fa Andriamanitra ray no namorona antsika ary izy ihany koa lehibe fitiavana no nandefa zanan'ilay tokany hisolo vonay antsika mahafahantsika miverina amin'ilay namoronan'Andriamanitra antsika indray mba ao anatin'ny famindram-pony mandrakarivana isika ao anatin'izany rehetra izany. Ray masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anayn'io izany. Aoka izany ao anatinay resy lahatra hatrany izahay fa manan-danja amin'ny fiainanay ny sabatanao satria tsangam-bato ny famoronana ary nametraka izany ianao mba ho tsarovana mandrakariva fa ianao no namorona anay, namorona ny voary rehetra fa tsy avy amin'ny kisendrasendra na ny amin'ny zavatra miandalana akory izahay fa vokatry ny fitiavanao sy ny fanirianao lalina. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.